Manaraka ny fandarana kolotsara tokoa ianao amin'izao fotoana izao tonga soa indray ato anatin'ny fifampizarana resaka kanto sy zavakanto ity ary manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Minitra vitsy ihany no iarahantsika eto hifampizarana an'izay kanto sy zavakanto izay ary andraisana vahiny misehatra eo amin'ilay tontolo mazava ho azy. Ndao avy hatrany ho raisina ato anatin'ny zanam-pandarana voalohany dia tsy inona izany fa ny portrait ny vahintsika amin'ity anio ity. Fanefa ny anarako mpanao sary moa zany dia za 20 taona zao. Anisan'ireo tia manao sary manga tamin'ny fahakely ny Faneva. Dia rehefa nomboka ny lehibe dia ny antrandraka. Dia ny antrandraka mampiavaka kely anahy amin'ny artiste hafa fotsiny tsy nandalo école de dessin fa nampianatena teny dia nijery tuto dia ohatr'izay dia tonga amin'izao. Mbola mianatra manao sary foana mandraka ankehitriny. Ny taona 20 moa no tena hoe nilofosany tamin'ny fanaovana sary. Nomboka nampiasa fitaovana le efa manomboka mba manakaiky ny professionnel dia nanomboka nanao portrait amin'izay. Dia taty aoriana miaraka mifanerasera amin'ilay namana mpanao sary le efa professionnel dia nanitatra tsikelikely dia lasa nanao peinture sy ny rehetrarehetra. Mbola manao mangatra amin'izao, manao na peinture na crayon, mampiasa pastel sec koa indraindray. Dia toy izay ihany koa ny portrait na textile na taratasy na toile. Mbola kely ohatran'ny hoe mbola etrera fotsiny aloha dia mahita ny olona lehibe le efa manao dia dadanay moa zany no tia manao sary koa taloha fa sary tobile ny tena nahafinaritra anazy dia nomboka tamin'izay aloha dia avy eo nandeha tsikelikely teny fa araka teniko hoe vita baka vao tena hoe niditra hoe nandalina an'ilay sary zany fa tao tena tao ohatrany hoe fialamboly kely amin'izao sady fialamboly lasa passion le izy dia moa koa fandraisam-bola koa lasa petit boulot kely ohatr'izay. Mpanaraka ny fandarana ny tenany ary tena mandrisika azy ny mahita ireo mivahiny ato amin'ny fandarana kolotsara. Satria ohatran'ny mampanginagitaka be mijery an'ilay olona rehefa ilay mijery sabotsy ariva iny dia ohatran'ny teo ao be koa zany mba mahafantatra ny olona hoe zaho koa mba mahay sary mba manao sary. Mizara izay fahaizany izay Faneva, mizara amin'ireo izay liana amina sekoly na akany ohatra. Mampianatra sary zany ohatr'izany teny amin'ny akany fialofana Tangaina teny amin'ny Zazakamboty dia manao cours gratuit moa zany eny dia mampianatra any zareo dia iny selon an'ilay méthode iny na dia hoe tsy mahay technique de base satria tsy nandalo école de dessin fa amin'ny technique nampianarako an zareo dia mora mahay dia ankoatr'izay efa betsaka aloha mpianatra hoe efa nampianariko dia méthode foana no apitako any amin'zareo dia mora tafita ihany koa nefa le olona koa zany rehefa ao aminazy koa le talenta dia juste hoe tsy andrahana kely fotsiny sisa. Mahatsapa i Faneva fa mbola mila ezaka amin'ny zavatra ataony ary andaram-pianarana hatrany izy. Ateto aloha tena le peinture tiako lasalasa satria mbola safiditra anaty resaka ohatra hoe réalisme sy ny tara mihitsy azy zao mbola lavitrezaka be mihitsy dia ankoatr'izay koa dia manao portrait levy koa le face à face zany iny koa mbola tsy voafehako mihitsy dia izay koa mbola tiako ianarana mihitsy amin'izao. Amin'izao fotoana izao dia mirona kokoa amin'ny paysage sy peinture amin'ny lamba i Faneva. En tant que hota koa dia mahita an'ireny le t-shirt any amin'ny boutique ireny dia tsara be dia nefa tena hoe lafo dia nanomboka teo dia tonga amin'izay le hevitra hoe maninona moa zany raha manamboatra dia nianatra tsikelikely dia taty aoriana moa voafehako ihany le izy dia izay nahatonga izay aloha ny antony tena voalohany dia moa le olona mpakafy manga koa tena betsaka dia mahasarika le izy.
Anisan'ny mahafinaritra azy atao anatin'ity tontolo ity ny fifaneraserany amin'ireo mpanao sary izoky namana sy mijery ny zava-kantony. Miaraka amin'ireo le mpanao sary ohatra hoe mahafinaritra satria mahita zavatra vaovao foana satria sary tsy mijanona hoe niveau ray hoe eto farany ambony fa miakatra foana. Ohatra zao isany tena farako anaty na ohatra anaty tambazotra Facebook fotsiny zao dia ohatra ny Tony Lando reny ry Victor ry Michael Claude reny vahiny ny tena tiako misy vahiny allemand Frank Muller zay dia iny koa izany tena mahafinaritra anahy ny arany. Anao sary akalamanjana, anao portrait sur le vif, amoaka sary hyper réaliste, tanjony daholo izany rehetra izany. Mikotrana foana moa zany afaka atao dia miezaka manao betsaka foana zany manao maximum foana koa na dia hoe manery fotoana ary le izy dia sahana foana hoe mba manao foana paraparatsiny ohatra isan'andro na 20 minutes isan'andro fotsiny ary dia efa izy. Mahafinaritra foana ny maheno hoe mandrisika tanora maro toy faneva ny fandaharana kolotsara sy ireo vahiny izay efa nivahiny tato anatin'ny fandaharana kolotsara ihany koa. Anisan'ny torohevitra mihitsy izay hoe fifaneraserana amin'ireo zoky izay zoky eo amin'ny sehatry ny sary sy ny hosodoko ary ankoatran'izay dia efa misy ihany koa ny karazana fikambanana izay azo idirana soamantsara efa maromaro mihitsy izy ireo ny fikambanana sary sy fikambanana mpanao sary zany misy eto amintsika azo idirana soamantsara reny angalana traikefa ihany koa. Ato anatin'ny arakasa dia manao sary ny vahintsika miaraka amin'ireo fitaovana izay fampiasany rehefa manao sary dia hoarahana ary ny fanaovany faneva azy. Anao création paysage kely zany no peinture ilay atao ary paysage dia gouache zany no ampiasaina. Ny aton'ilay mahatonga ana safidy paysage moramora kokoa zany manao création paysage dia satria ny paysage koa tsisy limity fa izay ao an-tsaina. Paysage mihitsy koa zany tsy dia mibahana fotoana raha hoe ho anahy fa raha ohatra hoe manao portrait dia sady ela no mora tofoka manao portrait. Ie raha ohatra hoe ny dingana ataoko voalohany aloha raha hoe paysage dia tsy maintsy hoe manao croquis foana aloha zany raha ndetra dia ohatr'izay koa na ny portrait fa portrait fotsiny regny indray za manao arakarak'izay azahoako vahana le anaovana sary zany tsy voatery hoe manao croquis feny foana fa ohatra hoe mitoboka masony dia tonga dia manao sady mandoko manao. Anaovana asiko volana mantsy ilay sary ato dia ohatran'ny hoe karazana ohatran'ny patronne kely zany.
raha hoe za aloha zany tsara ny tenako hoe hijery ny voako a dia mbola lavidavitra any raha mitaha amin'ireo professionnel dia nefa efa mahita raisina nefa raha hoe ampitana débutant dia atao hoe ampivoa tenatenany eo zany satria mbola misy ny zavatra be dia be ny tsy hay a misy ny kely mba efa voafehy. Resaka loko mahafinaritra anahy indrindra dia mampiasa le somary le fluo zany raha ohatra zao hoe orange dia ny jaune dia manga koa tiako ohatrany hoe manaitra zany izy ny itiavako azy tsara jerena izy manaitra fa jerena. Raha hoe mampisy inspiration anahy indrindra aloha raha sary zao dia manao sary na misy volana na misy masoandro zay ny tena hitako hoe mora akany inspiration dia misy rano. Resaka fampianarana sary matetika aloha hatrizay aloha zany débutant tena na hoe nampianariko foana dia nefa misy koa rehefa hoe intermédiaire efa mahita rirany amin'ny sary dia ny olon-dehibe aloha mbola tsy nampianatra ahy fa zaza zany efa nampianariko foana.
tsy maintsy misy foana moa ny fanomboana nandalo teo amin'izay avokoa ary mindro sy manantena izahay fa iroso lala ary akatra lenta hatrany ifaneva ao anatin'izay tontolon'ny sary sy ny hosodoko izay. L'amour, masoandro mody, dragon de Nalsara sy création maro hafa izay no resadresantsika manaraka eto ato anatin'ny Tafakanto. Lasa ry izahay resaka nireto asa tanan'ny faneva ireto misy santionany ireto anoloananay dareto atombosika amin'ny ito tanakito angamba ny faneva raikitra andao ary anao fitantarana azy. Ty sary ty aloha zany arak'izao eto zao dia ny titre nataoko hoe l'amour dia le sary zany maneho afo sy rano zany hoe zavatra roa mifanohatra mihitsy fa zany hoe zay mihitsy zany tiana ambara anatin'le hoe fitiavana misy tsy fitovianao zany fa zay tsy fifitovia zay misy nefa no ezahana hoe ifanaraka zay momba nyty sary ray ty. Nataonao tamin'iny izy ty? Natao tamin'ny goasy aloha zany ty dia misy crayon charcoal ao dia zay dia misy blanco koa io. Niary manaraka izay momba ny tia tazoniko eto ihany aloha izy fa ianao indray no mitazona niny manaraka iny? Ty indray arak'izao antsika zao dia masoandro mody. Ty sary ty matetika mpanoratra sy ty modèle ty foana isaky ny ohatra resaka ohatra hoe mahatsiarotsiaro na ohatrohatr'izay fotsiny dia raha vao mandray ohatra hoe pinceau dia mandray goazy dia ty sary ty foana no ohatry hoe lasa mandeha ho azy ty foana no ohatry hoe mahazatra anazy zany manao an'ity na vernis be da be ary dia ohatry ny tiako foanany dia manana ohatra sy ty be da be mihitsy zany fa zany hoe alain'ny olona moa le izy rehefa vita. Ty indray hafa indray nataonao monochrome kokoa? Hafa indray ty arak'izao zao dragon izy dia ty indray moa nisy boky zay tany mbola kely dragon de Nalsara zay ny titre le izy dia nisy fotoana sendra tao anaty Facebook le boky dia ohatry nampatsiaka anazy satria tena famakiko mihitsy io boky io taloha dia ohatry natadidika izy dia hoe ndeha hanao sary dragon mana sady ohatry ny hoe thème ohatry ny hoe tsy be mpanao zao zany mety hoe tsara kokoa dia nanao an'ity nanaovana anazy to dia charcoal dia nasiana ino ty izy pastel sec. Eny ary manaraka be dia be izy tsy lalan'iny izy fa zany hoe santionany fotsiny resantsika reto indray ary reto indray samy tonga dia miaraka izy dia ty sary ty indray zany création kely dia nampiasaiko karazana zavatra be da be mihitsy ty raha hoe misary nataoko dia ty tena be fitaovana ny asa indrindra satria tao daholo nahitana goasy tao pastel sec karazana crayon misy graphite ny pierre noire sy ny faux hitatato daholo dia ty zany création kely fotsiny dia hita ohatr'izao ohatry ny hoe guerrier izy zany dia tiako aseho amin'ity mihitsy le mélange na fitaovana maro ty zany tonga dia navoakanao fotsiny tsy d'après modèle koa fa tonga dia navoakanao te fotsiny mitao an-tsainao dia namoaka ty izao eny ary manaraka mety mbola hiverinety fa nefa mety mbola miaraka amin'ny zandriny ankoho izy amin'izay fotoana izy zatra iny zandriny ankoho izay kopatanana fa noho ny fianarana moa zany dia tsy afaka niaraka taminay teto fa manao sary ankoho izay zandriny faneva izay ankoatran'izay faneva ndresaka ihany koa ianao tany anatin'ny portrait ndresantsika teo hoe fa manomboka miditra amin'ny fanaovana sary amin'ny textile ihany koa ianao zany hoe amin'ny lamba zany anisan'izany zao iny anaovanao iny sy ry amin'ny sisiny ry dao resana. Ny peinture textile zany azo lasaina hoe somary vokatra vaovao aty amiko mihitsy satria tato ato vao tena hoe lancé be anazy foana atomboka ty zao ty manko zao commande-n'olona zany hoe ty modèle ty dia hitony natao teto dia afaka sasana io tsy miala tsy mialo zany maharitra io zany ty zany le misy satria raha ny fahafantarako azy misy peinture natokana manokana mihitsy ho an'ny lamba misy mihitsy ny peinture textile mihitsy ny fiantsoany dia zay nanaovanao dia ohatra zao zany io zao efa tena roa taona teo ty amina ty fa zany hoe tamin'izany mbola tsy nahafehy an'le izy tsara fa ty ny andrana nataoko voalohany mihitsy tanaovako ty dia mbola hita izy zao le t-shirt efa somary simbasimba fa le loko tsy miova
Izany hoe malalaka zany amin'izay sary tena atao eo raha ohatra hoe misy olona te-hampanao sary ao anatin'izay filinana otaku zay moa filazanareo azy. Fa izany tsy voatery hoe tsy maintsy otaku foana fa na ohatra hoe anarana soratra ohatra hoe sary le ohatra tia mihitsy zao ohatra natao eo za azy mety foana mihitsy zany hoe c'est tia le olona foana zany natao eo. Ieniary voalasa zay ny santionany tamin'ireto asa tanan'ny faneva ireto raha misy ny hafatra ary faneva dia eto le fotoanany raha misy ny tena pitaina ho an'ny mpijery antsika raha misy ny tena pitaina ho an'ny namana-panao sary ho an'ireo zandry toanao ihany koa zay vao manomboka ao anatin'ity sary ity dia ho an'ny mpanjifa ihany koa sy ny rehetrarehetra dia izao ny fotoanany ary ie voalohany aloha dia ho an'ireo atomboka any amin'ireo mbola mpanao sary vao manomboka tsy moramora mihitsy aloha zany hoe ekarana niveau fa voalohany indrindra aloha mila mazoto dia mila manao sacrifice kely mividy fitaovana satria fitaovana tena hoe lafo satria ny crayon tsy azona 10 na arivo fa mividy crayon ray zao valo arivo ariary dia sakra kely zany mividy fitaovana raha ohatra hoe te hiakatra kokoa zany hoe manana asa tsaratsara dia ankoatr'izay ho amin'ny mpanjifa raha ohatra hoe resaka an'le textile teo zao za dia mateza tsara izy manambaka imprimante izy satria ny imprimante raha kosehana borosy dia mety hoe miala mety hoe simba fa tia miara simba amin'ny akanjo dia zay dia zareo ny asa tanana vita malagasy zareo mipejiny raha misy ny serasera manokana tiana ho ampitaina ihany koa makasitraka anao ary mitondra izay rehetrarehetra zay ny vahiny tato anatin'ny fandarana kolotsara mino fahafapo ianao mino fahafapo ihany koa ianao tamin'izay fivahiniananao zay satria efa ela ihany koa fanirina te hivahiny fa mba hanjaranao indray zany tamin'ity anio ity fa elaela mihitsy dia misaotratsika etra zany anaraka amin'ny fandarana dia efa io page Facebook fanevanjanahary dia afaka mandray commande rehetra zay tianareo mahakasika ny sary rehetra dia zay dia ho an'izay mbola mpanao sary te hivoatra dia mazotoa foana manao sary dia zay dia babay daholo amin'ny manaraka indray. Misokatra malalaka ny serasera amin'ny fandaharana kolotsara ny pejy ahafahantsika amin'ny serasera mifandray dia ny pejy minosokolo azonareo atao ihany koa ny miantso amin'ny laharana 032 888 26 ambaranantsika ny fandaharana ary dia indreto mbola asa tanan'ny vahintsika hatrany. Zay ny fiarahantsika tamin'ity androany ity niaraka tamin'ny faneva asadinoana ho anareo izay te hivahiny ato anatin'ny fandarana kolotsara ihany koa dia afaka mifanerasera soamantsaritsika io ny page Facebook io ny laharana ary misokatra ho an'ny rehetra izay misehatra eo amin'ny tontolon'ny kanto sy ny zavakanto ny asa tanana ihany koa mazava ho azy dia tafiditra ao anatin'izay. Ny famerenana ny fandarantsika dia isaky ny alatsinainy manomboka amin'ny 2 ora sy 20 dia misy ihany koa ny lakamisy manomboka amin'ny 2 ora sy 7
fandarana vaovao isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 9:30. Mankasitraka antsika rehetra dia eo amin'ny manaraka indray tsy adinona ny nampiakanjo ny tenako ato anatin'ny fandarana kolotsara dia zareo avy eo amin'ny air mianjaika ao Analakely eo amin'ny pavillon 546 no misy azy ireo. Io ny laharana finday azonareo antsoina ihany koa raha mahaliana anareo izany asa tanany izany. Raha soa antsika rehetra veloma tompoko.